miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompoko faly miarabantsika natratranyity androm-pamonjena ity teneny eo akaikinao hoe faly miarabanao hoe natrapam-pamonjena teneny eo anilany hoe faly miarabanao efa fotoanan'Andriamanitra aminao androany Haleluya Haleluya ahoana ny aleluya ampandresy ahoana ny aleluya n'olona nahazo famonjena Haleluya arahorakoram-pifaliana izany satria voavonjy ianao amen satria efa eto Jesosy ndaontsika araka hitsangana ho fanatsatsika anazy tompoko Haleluya hoy ateo hoe faly miarabantsika rehetra natratranyity andro androany ity satria Paska ho atsika ny andro androany famonjena ho atsika ny andro androany tolorana arahaba tahaka izany ihany koa nareo izay any atokantrano any hoy izahay aminareo hoe izay tsapan'ny olona rehetra eto ny androany dia ho tsapanao anatin'ny tokantranonao ihany koa ndao mbola hiaraka ity tanana mafitsika ho famomesantsika voninahitra an'i Jesosy Haleluya hoy ten'Andriamanitra hoe ninona nataonareo dia atovy amin'ny anarako izany zany hoe tsy afaka mandeha alohan'Andriamanitra mihitsika fa izy ny tsy maintsy ataontsika aloha laharana sady zany ve ka noho izany dia andao apetrakintsika eo am-pelantanana izao fotoana izao eo ambany fifehezany izy nitantana izao fotoana izao eo am-pelantanana izao fotoana izao mandray ianao androany afaka ianao androany iverina amin'ny fitiavana voalohany ianao androany satria izany nanoloran'Andriamanitra ny zanany latokana ho famonjena ho anao ndao hiaraka hivavakantsika tompoko raha eo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fitiavanao sy noho ny amin'ny famindramponao sy ny fitantananao Jesosy dia tonga eto izay androany hanompo anao hideranao ankalazanao amin'ny voninahitra anao indrindra Jesosy hiaino ny teninao eto amin'ity toerana ity izay androany tompo ampetraka ifenao am-pelantananao izao fotoana izao niza olona mandre sy mahita izao fotoana izao dia hoy hoe olona voatany izany olona izany olona feno ny voninahitra ao ane izany olona izany ary indrindra olona mandray ny famonjenao raisao izao fotoana izao Jesosy fa ampetraka eo am-pelantananao takony izay rehetra mombanay fa oakanao no iseho sy ho hita eto androany ny voninahitra no amirapiratra eto amin'ity toerana ity androany satria ianao rery mena voninahitra eto tsy misy nofo mena voninahitra eto Jesosy fa ianao no ankalazanay ianao no derainay ianao no mena voninahitra eto amin'ity toerana ity ny derany haja ny voninahitra dia ho anao rery satria mendrika anao zany misaotra Jesosy Haleluya amen ndaontsika mbola hiaraka ity tanana mafy be ho an'i Jesosy ataovy ty tanana mpandresy ataovy mafy dia ataovy ambony voninahitra Jesosy Haleluya hoy aminao hoe tena andro mafaly ny andro androany sa tsy zany ve andro tena manandanja eo amintsika kristianina ny andro androany satria raha ny Paska tamin'ny zanak'Israely dia ondro no vonoina ondro no natao Paska fa noho ny efa neritreritra Andriamanitra hoe tsy tokony zanak'Israely rery no handray an'izany famonjena izany dia tsy tokony ihany koa hoe isaky ny Paska dia hitady ondro vonoina foana dia inona no nataon'Andriamanitra andonge tsika hiaraka maka tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 7 dia ny 9:40 mino fa hainao zany tenin'Andriamanitra zany dia raha hainao dia ndao raha tsika mamaky ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ndao ary fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy ary ahazo ny fiainana mandrakizay amen ndaontsika ity tanana mafy ho an'i Jesosy Haleluya Andriamanitra zany tsy nieritreritra fotsiny hoe ny Paska dia tokony fitahiana na fandresena na fifaliana ho anao fotsiny fa mitsinjo ny aveniranao Andriamanitra dia naninona natolo mihitsy ny zanany latokana ho famonjenanao tsy natolo fotsiny ho faty tsy natolo fotsiny iravoravotsika
fanatolony mba hazahoantsika an'le fiainana mandrakizay zany hoe manana fiafarana itsika sady zany ve ndao tsika hiaraka ity-tanana mafy be ho an'i Jesosy dia andao tsika hiaraka hideran'i Jesosy satria sarobidy loatra ny namonjen'Andriamanitra ny tenako sy ny tenanao ndao hiaraka hideran'i Jesosy tsika ao anatin'ity iray ity ndao ary eo Sesosireri, nunca miseri, ifitarainaku. Eu amuni, as fizalina, nanafakaisi. Sesosireri, nunca miseri, ifitarainaku. Eu amuni, as fizalina, nanafakaisi.
marina raha ny zavatra anseho raha izany ny tantaranseho dia hoy aminao hoe tokony hitanondrika ve ianao tokony sy ho ravoravo ve ianao hoy aminao hoe ny olona avitra feno fifaliana ny fiainana ny olona avitra hita misotra eny amin'ny tavany foana hoe mirana sady izany ve ka hoy aminao hoe andaontsika tena hiteny an Jesosy hoe ravoravo ny fona iandroan Jesosy satria navotanao izahay ndao ary tia tanana ho an Jesosy Resone makaiky ne momba fantatrao ve Fotoam-bavaka ny antonina izany sy ny fivaly nomeny Jesosy anay le famonjena lehibe nomeny Jesosy anay ny famonjena lehibe izany ny antony tsikiko Fotoam-bavaka ny antonina izany sy ny fivaly nomeny Jesosy anay ny famonjena lehibe izany ny antony tsikiko Ramuni fumi manatuku amuamuza Irano santa chai pera wanautina kamuamuza Ramuni fumi manatuku amuamuza Irano santa chai pera wanautina kamuamuza Ramuni fumi Ramuni fumi manatuku amuamuza Ramuni fu Dotsika ity tanana mafy be ho famezatsika voninahitra an Jesosy Halleluja hoy aminao hoe tokony ho ravoravo ianao tokony hisotra eny amin'ny fiainanao foana fa olona voavonjy ianao olona notahina ianao olona manana avenir ianao dia le fiainana mandrakizay sady izany ve o Jesosy tena misaotra mankasitraka amin'ny deranao mety tsy ampy ny tenina ilazana ihany fisaorana anao Jesosy fa androany izay tonga eto tongotra ao dia hideranao izay dia amme voninahitra anao izay Jesosy nentinao ny azo fijaliana rehetra nentinao vesatry ny fahotaina rehetra nentinao ny zavatra ratsy teo amin'ny fiainana rehetra mankasitraka Jesosy ny enatray norakofanao fahasoavana norakofanao fitahiana mendrika hoderaina loatra ianao satria tsara sady mpanao tsara eo amin'ny fiainana ianao Jesosy Halleluja sotra tompony
anao ny fiainako mandraky izay no ilaiko ny atsarana. Ny azo fijalianay dia efa nentinao zany Jesosy. Ny azo fijaliako no nentinao mba hiaina amin'ny vavaka. Anao ny fiainako Jesosy. Anao ny fiainako mandraky izay no ilaiko ny atsarana. Mendrika hoderaina loatra ianao Jesosy. Mideranao zahay. Mendrika ianao Jesosy, mendripidera ny anarana. Mendrika loatra ianao Jesosy. Mendrika ianao Jesosy, mendripidera ny anarana. Tena zany mihitsy Jesosy. Mankasitraka anao zahay. Mideranao zahay manome voninahitra anao. Lasa ny enatra rehetra no fitiavanao anay. Dederainay ianao. Mena ianao ny voninahitra Jesosy. Lasa ny enatro makagay lay fitiavanao tsy atoa. Fahasoavanao no mameno ny fiainanay. Fahasoavanao sorahy mandraky izay no ilaiko ny atsarana. Mendrika ianao Jesosy. Misotra anao noho ny amin'ny famonjenao. Misotra anao noho ny amin'ny ainao natolotra ao anay. Misotra fa tena tsara anao, mendrika ianao. Misotra Tompo. Mankasitraka anao zay Jesosy. Midera anao zay manome voninahitra anao. Mendrika ianao Jesosy. Anatin'ny fifantohana trany sainy ny fitiavan'i Jesosy anao. Roa arivo taona mahery zay tena lasaka ny rany ho fanavotana asika. Ny eretany ny fangirifiriana zasy anao ny tao apondy mba hitondra fandresena ho asika. Mendrika raha hisaotra azy, mendrika raha hisaotra azy, raha tena sapanao ny fahoriana ny aretany, mendrika raha hisaotra. Raha tena sapanao ny fitiavany, mendrika raha hisaotra.
sika ny tao ampondry. Ny ampandresy anao ny tao asaindry. Ny amany olana misy eo amin'ny fiainanao io ny tao ampondry. Mendrika raha isaotry. Mba hiara isaina ny famonjena nataony Jesosy. Na dia mety ho ampahany kely fotsiny aza no mety ho sapanao. Fa famonjena ho asika ny fahasapana ny famonjena nataony. Saino ny famonjena nataony Jesosy anao a. Zay voalefona no satroantsily nororanako natao tsinotsinona matio ay tao Kalvari. Zanukut na jamanisha Inirana wiki Lainira retanga Ilaya sufisa liki Dan wafita mila Wayana wirelian Yanoyan Nunavitiza
Osika vavaka isotra n'Andriamanitra, isotra ny Jesosy isika noho ny amin'ny fitiavany atsika. Samy mivavaka, raha tena sapanao fa noho ny amin'ny nataon'i Jesosy ny nahavonjy atsika dia ndao isotra azy. Raha eo misaotry, isotra noho ny amin'ny Jesosy. Nalasaka tokoa ny rano ho famonjenanay, ho fanavotana anay. Tompo izahay ny nanota nefa ianao ny zakany elokay. Noho ny amin'ny fanavotanao dia voavonjy izahay, voavonjy ny fiainanay. Misaotra Jesosy io, makasitraka noho ny amin'ny famonjena nataonao. Misaotra Tompo, tsy tahaka izao izahay raha sy teo ianao namonjy anay. Efa potika sy rava amin'ny fiainanay raha sy teo ianao namonjy anay. Efa sy fantatra isony taiza ny toerana nisy anay raha sy teo ianao namonjy anay. Mena ianao ny voninahitra, makasitraka fanahy masina. Alleluia, alleluia, amen. Samy mahazo ny toerany tompoko. Alleluia. Tovy alleluia ny Paska. Alleluia, alleluia. Za mino fa hosapanao ny herin'ny Paska amin'ny titony ity. Izay rehetra nampalahelo tamin'ny lasa dia ho vadika fifaliana. Tsy maintsy mahita fifaliana ianao miala eto androany. Amen. Sy ny olona efa miditra am-piangonana matetika ihany moa miditra amin'ny fotoana tahaka izao. Ka raha misy noho ny amin'ny fisian'ny Paska no nahatongavanao eto dia miarabanao amin'ny fiangonana. Fa tsy adinany koa nefa miaraba sika rehetra efa pino mafana fo. Hitay asika rehetra ne Andriamanitra. Miaraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra na any amin'ny tokantrano azy. Za mino fa ity Paska ity dia Paska ny fifaliana ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Ho adino ny alahelo. Amen. Satria efa vita ny ady. Sasany ve? Sainy hoe mpandresy ianao tonga eto io. Mpandresy isika tsirairay avy. Misy zava-mahagaga ho ataon'ny Tompo eto amin'ity toerana ity androany. Amen. Hiditra amin'ny fandarana manaraka moa isika dia ny afahasika manatanteraka ny amin'ny fanatitra. Aza atao fombafomba ny fanatitra ao, fatao fanatitra voahomana, fanatitra atolotra amin'ny finoana, fandraisasika valim-bavaka avy amin'Andriamanitra izany. Ao anatin'ny fanaterasika amin'ny fanatitra dia mbola iterany Tompo hatrany isika. Ho taritiny reto namana ireto zany tompoko. Tonga dia mandroso ny manatitra ny ampafolon-karena. Dia amin'izay mba malakilaky ny fotoana dia tatazana amin'ny fanatitra sotra. So
Dotsika ity tanana mafy famezatsika finaritra ny Jesosy. Sandrato mafianina ny tea-tanana raha mbola misy mafy amboniny izany ary. Alleluia. Alleluia. Iaho isaorana ny tompo ity fotoana ity afasaka manompo an'Andriamanitra mialohan'ny itondrako ny afatra dia iroso amin'ny fizarana enveloppe rak debe isika no sady anao filazana. No zaraina androany ny enveloppe rak debe averisika amin'ny staky mazatra amin'ny Alahady fa 17 volana. Amvina hoe averina? Averisika amin'ny Alahady fa 17 volana ity. Ny antony dia izao. Manana fety lehibe isika ny amin'ny Alahady voalohan'ny volana manaraka, voalohan'ny volana May. Amin'ny 5 May amin'ny 4 May. Amin'ny 4 May dia manana misy fety lehibe eto. Ino zany fety zany an'izay mahay azy?
fa misy mahaiko fantatsareo moa zany hoe inona ny andro rapitso ny rapiso lendi dia anniversaire amin'ny mpanompon'Andriamanitra mitondra asika pasteur Randrenevravelona Adolphe ny asabosy 3 mai anniversaire anisy pasteur Daniel noho izany hankalaza ny anniversaire ny ndray isika ny Alahady 4 Alléluia tsy haiko aloha namba mahafaly anao izy zany za manokana dia fifaliana ho any fisiny izy ireo inona ny antony ianao ve sy leo devoly Andriamanitra miasa amin'ny mpanompony dia nampianatra asika ny amin'ny fanafahana ray fotsiny zay mitaiza asika ho amin'ny fanafahana dia resy lahatra ny amin'izany fa raha sy nisy ny fampianarana tamin'izy ireo dia tsy haiko ny nahazo isaky ny Alahady izy mizara fahasoavana amintsika na dia ohatrany olombelona ihany ndraindray mety mandalo farerahany fasy mitaraina amintsika hoe fa dia maninona ihany mampianatra ihany dia isika voko foana mody amin'ny fotoana manao antsika mba haneho fitiavana azy amin'ny anniversaire mba torosika ndray ny maninona mba maneho fitiavana zay ny antony nampandrosona ny amin'ny rak debe na roso ho amin'ny 27 ny famerena asika nregny envelope rengy fa ny amin'ny 4 kosa dia lanonam-be no eto aneho fitiavana n'izy mivady isika hitondra n'izay voasirambony tanasika ho entina manatanteraka ny fiarabana noho izany ny filazana zany dia zao ny Alahady 27 mamerina rak debe sika fa ny Alahady 4 kosa fety no eto mety efa misy fandaminana an'izany moa any amin'ny groupe misy asika sirairay avy any ny amin'ny fomba hanatanterana ny fiarabana eto amin'ity toerana ity zany mazava ve zay filazana faharoa dia zao misy an'le fanohanana regny moa efa nataosika ho amin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny fiangonana RHEFI efa azo averina amin'ny pasteur Manovo sy amin'ny madame Lala izy rengy rehefa vonona ny anao efa nambara tamintsika ihany koa ny daty farany ho famerenana azy izany Alléluia Alléluia mino fa tafita ny message na ny filazana iditra ao anatin'ny fitondranany hafatra izao nazo envelope rak de bodeol ve sangany ny tanany raha mbola misy nazo nazo iditra ao anatin'ny fitondranany hafatra ary sika dia akopio masin'ny nofinao dia andao hivavaka vavaka sika ho an'ny tenin'Andriamanitra mivavaha mba tena ho isan'ny olona mandray ny amin'ny tenin'Andriamanitra zasy anao samy mivavaka tompoko tao ary sika hivavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao saotra noho ny amin'ity ora sy fotoana ity ahafahana indray mandray ny teny avy aminao sokafo ny fonay tanolona ka nry ny teninao sy miverina ny teny raha tsy mamokatra hanova ny fiainana ny teninao fiainana rasy makany amin'ny fiainana tsara aretina makany amin'ny fanasitranana olana mandray vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy saotra fanahy masina Alléluia Amen Alléluia Alléluia inona moa ny androandroany teo Paska isaorana lehibe Andriamanitra satria nahazo tombonandrom-pahavelomana isika ka nahatratra ny Paska araka nefa nambarako tery amboalohany zay zao na zay mianaka ny ala tagny amin'ny tokantrano nisy anay anesika anakaty feno olona tambazotra maka izy makany am-piangonana isaorana ny tompo miala amin'ny mahazatra saotra ny mahazatra isaky ny Alahady fa besaka ny olona maka izy
anao inany akalaza amin'ny Paska fety ho an'ny kristianina amin'ny Paska amen fety mampiavaka ny fiainan'ny kristianina amin'ny Paska ary fety nankalazaina hifaliana andraisana valim-bavaka andraisana fahasoavana sy hoe sy mandray isanandro fa spesialina andraisinao amen amin'ny fotoana mahasiaro ny famonjen'i Jesosy isika dia misy zava-mahagaga ataon'ny Tompo eo amin'ny fiainasika amen amen tenin'Andriamanitra famaky ny fiangonana rehetra ihany koa no nokafako ny baiboly amin'ity androany ity dia ny eo amin'ny Korintianina voalohany toko 5 ny 9 ny 7 sy ny 9 Korintianina voalohany toko 5 manomboka amin'ny 9 ny 7 sy ny 9 zao vaky ny tendry esoriny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo sika rehetra miara-mamaky ny toyny eo fa voavono i Kristy Paska ho asika fa voavono i Kristy Paska ho asika ny fahafatesan'ny Kristy no inona toy izao ka dia aoka isika hanao andro inona hanao andro firaviravona sy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolopo sy faharatsiana fa amin'ny mofo sy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana aoka isika hanao andro firaviravona sy maintsy mahita fifaliana ianao androany amen mendrika raha hifaly ny kristianina raha takany ny Paskany dia izy ny tokony ho faly voalohany ny olona sy mivavaka azy ny olona sy mpamozy fiangonana azy mihazakazaka rehefa tonga amin'ny Paska ho aizy ho ao am-piangonana satria misy inona ao misy fifaliana ao amen misy fifaliana eto satria ity fiangonana ity dia resy lahatra hankalaza ny Paska dia hoy ity teny ity aoka isika hanao andro firaviravona ny firaviravona dia mifanohatra amin'ny alahelo sasany ve ny mifanohatra amin'ny ravo zany dia inona tomany rehefa tafiditra ny firaviravona dia sy maintsy miala n'inona sy maintsy misitaka ny alahelo sasany ve sy maintsy miala ny zavatra mampitaintaina sy mampiketriketrika ny ado mampisaina fahafatesana io fa fahavelomana no entina mody amen na dia senao aza ny misy olana fa amin'ny fianakavianao nefa ianao amin'ny taintaina mifantatra noho ny fisiny noho ny fitiavan'i Jesosy ianao dia ho sitrana ny marary any ambadika noho ny fitiavana anao ho vahana ny olana any ambadika any dao tetananao an'i Jesosy sarona amin'ity andro androany ity ny mission nataon'i Jesosy ho fanavotana sika voavono Kristy ahoana moa ny zavanisy tamin'izany famonoana zany aleo aloha ho tataraiko ny zavanisy ny Alakamisy ny alohan'ny nisanganan'i Jesosy efa fantany sinona ny zavatra misy ary efa nitatarainy tamin'ny mpianatra matetika fa matetika ny mpianatra no zatra loatra mihaino ny feon'i Jesosy maninona hoe mpianatra zatra loatra ny miara-mandeha amin'i Jesosy maheno an'i Jesosy miresaka any indraindray raha sy zavatra mahakasikazy androany dia ohatra ny hoe mandalo fosiny eo amin'ny sofiny engany ny mpino ato amin'ity fiangonana ity sy izay manaraka mba sy ho mpino zatra loatra fa na ny zavatra ho avy aza ho ambaran'ny tompo anao amen Jesosy efa niteny foana ho avy ny andro rahalahy
ho avy ny andro ranabavy a tsy maintsy ho faty a fa isangana amin'ny atelony dia ozy mpianatra zany a tsy indray mandeha jesosy no nitantarany zany zay mivolaza amin'ny baiboly ny zanak'olona sy maintsy ho elohany dia ho vonoana fa ho avy ny atelona dia isangana izy dia ozy mpianatra zay indray sy niletika tao andohany tonga ny Alakamisy navorin'i Jesosy mpianatra ny rahana amin'ny mpitamboly ndana rahalahy mividy hanina hanao sakafotsika hiara-hinantsika dia nivory teo amin'ny latabatra anankiray izy sy ny mpianatra dia niraisy ny mofo dia nivakiny hoano dia sarovo zao fa ny nofoko dia ho potika tahaka ity mofo ity dia hoaninareo izy dia ho any anatinareo ka niza marary ka mino fa nihinana dia maninona izy ho sisana amin'ny marary eto amen ndraisiny regny kapoka tena ho hita maso ohatry zao misy ny rako tsy maintsy alasaka ny rako dia nizaraina ny kapoka niza misotro azy ho velona mandrakizay izy dia nihinana amin'ny mpianatra rehefa lany ohatry ny divay ohatry ny mamimamy ny androany iny io zavatra nataon'io anefa dia zavatra iseho afaka fotoana foy fa efa nampafantariny mialoha izao zavatra ho ataoko zao dia ho fifaliana amin'ny 2025 amen teo amin'ny fisakafoanana Jesosy nilaza zavatra anankiray misy ray aminareo amatika ho Jesosy hoy mpianatra inona ndray rety tenenina eto ampisakafoanana ity eto ampisakafoanana ve ranga dia misy an'izany ray raha riva ny toy ny an'ny Jodasy tsy maintsy hidirasika lalina momba ny Jodasy raha riva fa velako any iny Alakamisy alina iny andry iny mampifandrainy amin'ny rapisy zoma tonga amin'ny fisamborana ny toy ny tantara potra ny zoma efa voasambotra Jesosy rehefa voasambotra dia natao enina no kapohana nalasaka teo amin'ny toerana ny kapohana azy ny ampahany rany ny paritaka teo satria isaky ny mikapoka dia maninona fa raha natao sarisary maka eto dia manaparitaka azy tamin'ny olona rehetra zay nanatrika miongotra ny nofony dia mipitika eny amin'ny olona potipotika fa mialohan'io aneka izao ny tantara rehefa hosamborina Jesosy Petera mafana be mifony za kosa aloha tsy anay kosa misamborom-posiny zany ozy Petera io Jesosy io mpampianatra anay za sy manaiky ane osa misamborom-posiny zany ny sabatra teny aminy efa vonina be nga Petera hiaro an'i Jesosy fa vao nanomboka tonga amin'ny miaramila dia inona natao amin'ny Petera tonga dia namaly rehefa namaly dia inona ny zava-nisy nisana ny sofon'le miaramila anankiray fa i Petera nampisana ny sofon'le miaramila ndray noho nijereny Jesosy dia nalainy ny sofon'le nintsana nataon'ino inona ny tiany ambara azo dia azon'i Jesosy natao mihitsy no nialan'io ady io hainy Jesosy niala hoe za tsy matinao zany mpianatra fotsiny arany namely dia fa naninona ny sofinareo fa inona ny nataony efa programan'i Jesosy ny hiditra amin'ny fikapohana io tsy fantatry ny devolo mako fa ny fahafatesan'i Jesosy afa aminjena ho anao io
fanavotana an'io fiainanao io, ho fanasitranana an'io aretinao io, ho vaolana ho an'io adinao io. Jesosy ny nahita. Nidirany, rehefa tonga ny zomany kapohany, iaretany izay kapoka tonga teo, inona kay ny tao andohan'i Jesosy? Ny tao am-pony dia izao, ho avy ny taona 524. Ny olona rehetra mino dia handray famonjena. Ny olona rehetra mino handray fanasitranana. Ny olona rehetra mino ho isy fahagagana amin'ny fiainana. Ny olona rehetra mino azo antoka ny idirany ao an-danitra. Halleluja. Tamin'ny alina ny sainan'izany. Amin'ny 12 alina nanomana toriteny dia zareo efa amin'ny 12 lasaka dia ho zako andrasako ny amin'ny 12 alina. Tonga ny amin'ny 12 alina dia nandohalika sy hinanana tonom-bavaka fa sy ny sotra. Satria tsy tsapako loatra. Hay Jesosy voakapoka io zany a. Marary ny kapoka mety efa mivatana. Fa ny fisinjovana sika ny ao am-pony. Hoe sy maintsy mandalo ady ny olona manompo aho, fa noho izao kapoka izao mandresy izy. Noho izao raha lasaka izao voavonjy izy. Misy zava-mahagaga ho ataon'ny tompo eto. Amen. Fantatrao moa ny antony nampisy ny hoe nanaovana ny hoe Paska. Fa matetika ny vakina, lao izay ny tenin'Andriamanitra isika. Exodus 2:12. Ho vakiko manomboka amin'ny 13:12 sy ny 14:12. Ary ny raha dia ho famantarana ho anareo. Eo amin'ny trano izay itoeranareo. Ary raha mahita ny rao, hoy Andriamanitra, dia andalo anareo ka sy hisy loza aninona andringanana anareo raha mamely ny fahavalo ao. Halleluja. Andriamanitra amely ny fahavalo. Fa noho ny amin'ny raha sika sy voakasika. Ny fahavalo tsy aiza fa eto ambonin'ny tany ihany a. Fa Andriamanitra amely an'ireo fa isika miavaka. Tantaran'ny zanak'Israely io, nefa zavatra nisy tamin'ny andro ny antony nahafaty an'i Jesosy. Inona moa ny zava-nisy? Nampahoriana tao Egipta ny zanak'Israely. Hitan'Andriamanitra ny fahoriana fatratra mahazo azy. Rehefa ory zareo, mitaraina ihany izy Andriamanitra, tsy menona intsony ve anao? Andriamanitra, ireto ny olonao miaina anaty fahoriana, miaina ao anaty alahelo, miaina ao anaty ranomaso. Andriamanitra, tsy mahita ny hoanina intsony izahay. Andevozina ane izay reto hoe Andriamanitra mijery. Andriamanitra hoe maninona? Inona ny fomba noentiny anavotana? Nanomboka nampitondra teny amin'ny mpanompony izy. Ny teny tamin'ny Mosesy. Mosesy ataovy mamono zanak'ondry ny zanak'Israely. Dia nahely teo an-tanàny zany feo zany. Mamino. Na ny fahavalo koa mba naheno. Saingy nampiavaka ny fahavalo sy ny olona mino dia izy mino. Ny fahavalo naheno fa izao ny nambarany irediredin-dray ny mpivavaka. Irediredin-dray ry zareo. Amono bibin-dray hony dia ny rano hony atao inona? Apetraka eo amin'ny talambaravarana, tsy milamy reo. Fa zay mino, dia nanino? Namono biby, naka ny rany, napetraka teo amin'ny talambaravarana. Inona ny zava-nisy tamin'iny alina? Nandalo ary Jehova. Inona ny jereny? Sy karazana ny jereny hoe inona ny ololato. Sy zay. Fa ny zavatra nataony, ny rano ny jereny. Inona hoe ny jereny? Ny raha teo amin'ny talambaravarana no jereny. Zany hoe endrika inona le raha? Finoana ny nametrahana ny raha teo amin'ny talambaravarana. Na kristianina azy ka sy nino ametaka sa sy ametaka? Tsy nametaka. Saorana ny tompo Jesosy mahafinaritra.
satria ty teny ity dia zao no natao tamin'izany ary ny raha dia ho famantarana ho an'ny olona mino. Amen. Ary ny trano itoerany misy raha satria sika moninao dia misy inonao misy ny rahan'i Jesosy ao. Rehefa mandalo ny fandringanana dia voarina ao amin'ny tokantrano misy ianao. Amen. Rehefa taty amin'ny testamenta vaovao dia voalaza teo zao ohatra vovon'i Kristy Paska hoasika tary zanak'ondry nalasa-dra fa teto Jesosy misy no nanana programme za misy ny rotsaka alasaka ny rany maty Jesosy teo amin'ny hazo fizaliana nasorina teo ny ray izy tonga ny asabosy ta izy Jesosy naleviny fa inona indray ny sekretny asabosy tamin'io tonga isika izery tenin'Andriamanitra inona ny zava-misy ny asabosy. Tenin'Andriamanitra ato amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fahenina amby roapolo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahenina amby roapolo. Zao ny soratra ny fahafatesana no fahavalo farany atao inona Jesosy afaka sy mandalo fahafatesany satria izy Andriamanitra. Fa izy ny ao andohany amin'io zasy ianao. Amen. Dia nambara ny fahafatesana ny fahavalo farany atao inona io fahafatesana arabola io atao inona io io fahafatesana ara-pivelomana io atao inona io fahafatesana ara-pitiavana io atao inona io fahafatesana amin'ny olana maro io atao inona io. Jesosy niatrika fahafatesana mba hampandresena sika resinao ny adinao. Alleluia. Don rainga izery tenin'Andriamanitra anankiray Isaia toko fadimy amby roapolo any andininy fahavalo. Isaia toko fadimy amby roapolo andininy fahavalo. Ho foanany tsy hisy mandrakizay ninona ny fahafatesana ary Jehova Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafatondro maso ny olona eny amin'ny tany rehetra fa Jehova iza no efa nyteny ny antony ny dinan'i Jesosy tany amin'ny fiaina tsy hita dia hanatanteraka amin'ny mission sy maintsy tafavoaka ny olona mino ho foanana sy hisy mandrakizay io fahafatesana io sy le fahafatesana eny ambony latabatra iny raha mbola sy tonga Jesosy dia sy maintsy maninona amin'iny tsika tsy maintsy mandalo an'iny fa ny fahafatesana rehetra eto dia no amarininy amin'io ambany eo io sady hamafatondro masony olony aiza ny zavatra maty rehetra amin'ny fiainan'ny olona satria ny devoly no nangalatra ny fiainan'ny fahavelomana ka navady no inona le izy fahafatesana. Efa misy sariny zany any amin'ny tantarany aloha tamin'ny andron'ny mpanjaka nisy an'ilay vehivavy anankiroa niara-nipetraka samy miteraka zazakely izy roa. Rehefa maty ny an'ny anankiray dia nataony inona izy teo nalainy ny azy maty napetrany teo akaikin'le anankiray natory dia ny an'ny velona ny nalainy napetrany teo akaikiny. Fampianarana ny amin'ny toetry ny devoly mangalatra ny fiainan'ny olona velona na fa madika inona izy teo fahafatesana. Fa Jesosy tonga
ny antony namasiana azy nidinany tany amin'ny fiainasita nandalo fahafatesana tany amin'ny fiainasita dia hitondra fahavelomana ho asika. Amen. Naka ny lakile ny fahavelomana izay nangalariny devoly dia tsy maintsy nidina tango Jesosy naka n'io lakile io omena atsika. Dikan'izany raha Jesosy ny tompoinao velona amin'ny fiainanao. Raha izy no arahanao velona io mombanao io. Ny maty rehetra misangana ho velona amin'ny fivelomanao, ho velona ny ara-pahasalamanao, ho velona ny ara-pitiavanao amin'ny tokantrano misy anao, ho velona amin'ny fiainantsika. Amen. Voavono Kristy inona ho asika? Tonga ny Alahady. Inona reny zavaniseho fakisika amin'ny Baiboly maraka toko 4:12 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Ary rehefa afaka ny andro sabata, lasa zany ny asabotsy nidina tany amin'ny fiainasita Jesosy, dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria reniny Jakoba mba handeha hanositra ny fatiny Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohan'ny andro amin'ny herinandro Alahady io, rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy telo ary niresaka hoe iza reny anakidiny vato ho afaka amin'ny varavara-pasana isolo asika hatreo aloha. Izy telo vavy reto mafana fo fa tsy matadidy teny ambara. Jesosy ange efa niteny ho faty aho fa amin'ny atelona dia aninona isangana. Izy telo mafana be mifony andoranga andao sika ho any amin'ny fasana dia aninona hosora sika menaka amin'ny fatiny Jesosy fa raha Jesosy na hosokafako sy toetra ny zanak'Israely ny mikirakira faty ka manositra menaka faty fa toetra vitaizy ty fomba ny Egyptianina, toetra ny Egyptianina no manositra menaka inona izy teo faty. Mandraka androany mbola zany ny toetrany zareo, zay mahatonga an'le hoe fatin'ny Farao mbola tehirizina amin'ny alalan'ny menaka io, fa satria ny zanak'Israely nandevozina tao Egypta dia misy fomba ny Egyptianina lasa niraiky tapisaka amin'ny zareo. Zay ny amin'iny sao dia hoe ary Maria Magdalena ary nikirakira fatika ndao amadika. Raha vakina aza nitantaraka momba ny fanosoramenaka io no resahana nakasika ny fatiny Jesosy very zareo narina fotsiny menaka lasa amin'izay fa noho nitsaky izy dia indro hitany fa voakidiny vato, zany hoe rehefa tonga teo amin'ny fasana ry zareo inona ny hitany efa misokatra amin'ny fasana fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny akavanana ny akanjo fosy dia talanjona izy. Inona ny dikan'ilay hoe talanjona? Gaga. Inona ny atao hoe magaga? Zavatra tsy takatry ny saina sy noeritreretina nefa misy. Veriko le fiteniko tary efa faheno mpianatra aneo fa hisangana Jesosy. Tokony hagaga ve zany raha sy ao Jesosy? Ny marina sy tokony ho gaga reo. Raha tena tafiditra tao ny tenin'Andriamanitra, rehefa tafiditra tao ny tenin'i Jesosy nanambara fa ho faty izy ary hisangana dia sy tokony ho gaga ry zareo. Fa maninona androany gaga izy? Satria mpihaino fotsiny ihany fa tsy. Rehefa mandre-teny ianao dia aleteo ao anatinao ary akatoavy. Androany zao ny tenin'Andriamanitra miteny hoe fifaliana no iainasika. Satria ny Paska dia fifaliana. Ny Paska firavoravona. Hanovana io tantaram-piainanao io Andriamanitra ary amboly fifaliana ao anatinao izy dia andraso le fifaliana omenanao.
talanjona ry zareo fa inona ty zava-misy ty inona kay ny toiny fa hoy ilay zatovy taminy aza talanjona zany hoe aza inona aza gaga mitady an Jesosy avy any Nazareta ianareo izay nombona tamin'ny azo fizaliana efa nisangana izy tsy atsony izy zay reo fa teo ny nametrahana azy fa mandehana lazao amin'ny mpianana sy Petera hoe mialohanareo any Galilea izy any no ahitanareo azy farany eo araka ny zany hoe inona io efa nilazainy Jesosy io fisanganana io inona moa ny nanambarany Matio azy satria ity zao dia manambara mihitsy hoe le finoana tao amin'izy telo vavy rehefa nahita ny zavatra sarotra ny lalovany rava ny finoany maty le tompony aina ozy tena maty mariny Jesosy tao am-paasana ny afaran'i Jesosy andao anositra menaka azy ndry rava le fagagana ndry rava le fanasitranana ndry rava dia i Jesosy le nanasitrana iny viranga dia maty dia ao am-pasana izy za koa mba tratran'izany tamin'ny androny tsy fahalalako fony mbola kely zay rehefa nampianarina ny amin'ny lalana ny zoran'i Jesosy makany amin'ny fahafatesana mavesatra ao fo raha tamin'ny andronay rangahy ninisiny reto miaramila reto dia aleonay mba niady tamin'ny miaramila koa sitry nay mba mapetaka totondro kely eny amin'ny miaramila vao mba maty Jesosy misy no nanaiky haninona hovonona fanavotana asika amen sao ny tantarany Matio 7:20 vakiko manomboka amin'ny 9 Matio 7:20 manomboka amin'ny 9 ary tamin'ny aliny sabata raha voana zavarasy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy hizahany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ary indro nisy orohoro-tany mafy misy inona hoe fa nisy anjelin'ny tompony edina avy tany an-danitra ka nakeo ka nanakodiny tamin'ny lazainy marika teo izy telo miady hevitra iza no anakodiny vato amintsika iza no andeha anakodiny vato fa i Matio nahita inona ny zava-nisy nisy orohoro-tany be dia rehefa tonga le orohoro-tany dia le orohoro-tany no naninona teo nanakodiny vato nisy anjely nidina anakodiny vato ary ny fijery azy dia tahaky ny elatra ary ny fitafo ny fosy tahaky ny oram-panala ary ny mpiambina ny vadi-po no ny fahatahorana azy ka tonga tahaky ny maty inona indray ty ambarany Matio ty aika le fasana nasindry zareo miaramila miambina dia ireo miaramila miambina reo mijery tsara mandra-pahovina moa ireo miaramila reo niala eo mandra-pahaloha faty ao am-pasana rehefa potika ny ao dia maninona mijery zareo miala eo fa inona ny zava-nisy teto mbola vofa ny vao niposaka fotsiny ny Alahady nisy orohoro-tany be teo amin'ilay toerana tonga dia nikodiny vato inona ny zava-nisy tamin'ny miaramila tonga dia kao torana ry zareo torany ny tahotra ny vadi-pozy ny tenin'Andriamanitra dikan'izany olona torana mahita zavatra tsy nahita ninina fa torana toiny ary ny anjely namalika nilaza tamin'ireo vehivavy reo hoe aza matahotra ianareo fantako fa Jesosy zay efa nombona tamin'ny azo fizaliana ny tadiavinareo sy ato izy efa nisangana izy naninona hoe izy efa tsy ao am-pasana efa aizy efa nisangana Jesosy arak'izay nolazainy satria efa nolazainy io teny io koa mandeha nafangana ka lazao amin'ny mpianatra hoe efa nisangana tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo any Galilea izy any no ahitanareo azy indro efa nilaza taminareo ao toyny dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra ny ho faty indrindra dia niazakazaka nilaza tamin'ny mpianatra ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe finaritra ary izy ireo nanantona dia niazona ny tongony ka niakohoka teo anatrehany dia hoy Jesosy taminy aza matahotra mandehana asaovy makany Galilea ny rahalahako fa any no ahitany ahy
ary noho nandeha izy ireo indreny ny mpiambina sasany nakany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay voaniseho atreo aloha le mpiambina torana teo a nakaiza izy lasa nezakazaka tao an-tanàna dia nahita mpisorona mpitondra fivavahana amin'ny mpisorona fa le mpitondra fivavahana sy kristianina fa le zodi fiangonana talohan'ny Jesosy ary rehefa niangona ireo mba amin'ny olona dia niara-ny hevitra ny anome vola be an'ireo miaramila inona ny antony nomezana vola amin'ny miaramila toy iny ary nanao hoe lazao hoe ny mpianany ny tonga alina ka nangalatra ny faty nangalatra ny Jesosy tao am-pasana raha sendra natory izahay inona ny tianambara eo ny tanjony fahavalo a dia ny sy amatarany zanak'Andriamanitra fa velona mpanavitra asika satria ny fahafantaranao fa velona Jesosy dia fanasitrananao anao vaolanao anao ny takona ny fahavalo ny amataran'ny olona hoe velona kely Andriamanina na feniny devoly fatratra io sy tiany aseho io efa nizoroko vavolombelona ty fa mbola izoroko ihany ray andro a nanana fianakavinana rary aho dia tonga hanao garda tao dia rehefa tonga teo a dia zaho mosy dokotera fa inona sisa tao amin'ny mahafianakaviana azy mampalahelo izy marary dia ny tanany no safosafona eo dia sady mivavaka tompo satria izy sy mpivava sy mbola tena olona mivavaka fa dia le ametra tanana regny matetika rehefa olon-dehibe izy a somary maninona anao ihany izy fihinana ndray ty atao ty dia iny ihany heriko dia ny tanany ny safosafoko dia mivavaka Jesosy eo zay rehefa nge mimpanomponao reraka manao garde fotoana tokony atoriako zao Jesosy nefa noho ny amafanakaviako n'ity olona ty dia garde ankehitriny mba sitrano izy Jesosy dia ravany garde tonga maraina nody ny apiso olo-kafa no ny solo tonga ny afaka apiso zany ray ny garde ohatrin'igny foana tanatin'ny herinandro ny teny le mararinay tena faniriko teo amin'ny masony vadiny zanany fianakaviana visivisy raha ny sitrapoko izy dia ianao foana manao garde ato gaga ny olona dia za koa raha gaga satria mandreraka ny miambina azy fa maninona ho any za foana fianakaviana be da be reraka ao ako sy azonao ozy ianao ozy isaky ny eo dia tena eniko misy ozy sitrana fa raha voalasa ianao ozy dia tena eniko misy hoe marary gaga ny olona fa hoana koa zany na za koa raha mba gaga wow fa hoana fa misy inona nody dia ozy zaka mba fitiavany angambaka mety mba fitiavana manokana angambaka taty afara nampahafantarany fanahy masina tao am-piangonana misy asika ao Pasamala misy zazakely tsy haiko eo amin'ny 10 taona eo nisy nanome zavatra azy dia nibosina ny kibony dia rehefa mibosina moa ny kibo dia nanibokotra azy manino dia tsy midy ny kibony tirana bavikely ty olona fotsy izy efa misy ohatry ny lalany raha zay hita verihevitra ny ray aman-dreniny dia rehefa vita ny toriteny nanantona nitondra an'le zanany dia rehefa nitondra azy teo dia zao ny teneniny non mialohan'ny toriteny izy nanantona zao ny zavatra ny teneniny mba hivavao ty zanako ty fa voa amin'ny-kanina tsy haiko moa voa amin'ny-kanina sa voa-kanina tsy haitsony zao ny kibony mampalahelo marina le zao satria ny kibo be izy ary ohatrany efa hafahafa io dia efa malay mihinana satria matahotra izy ny sakafo nohony amin'ny kibony ampitahoriny ankizy namana hipoka ny kibonao tsy mety mamoaka maloto izy mba hivavao dia hozazako Jesosy za maika satria ny lera voafetra ny toriana teny dia zao no nataoko taminy avy mekina eto fotsiny aloha fa maika be
finoana ny nanakinako azy teo amin'ny tongotro dia nifinoko teo amin'ny tongotro teo Jesosy eo maika mpanomponao mikasika izy zao noho izany a sitrana izy amen Alahady io alarobia Fotoam-bavaka mbola zany ny toriteny tao io le zazakely eo aloha za ohatra ny sy tonga saina sy nandinika azy fa tao anatina dia izy mandihy be tonga saina sy le zaza nibosina be ny kibony iny ve ty dia ozy ny mamany rehefa mirava izy rovavolombelona sitrana ny kibony tonga mibisika mba hafantatrao ve fa tamin'i Jesosy no fansihana iny a dia mbola nanino ty mbola nisy raha tao anatiny dia hoy ny miaramila mbola misy raha hita io troborindray dia nitroborina dia nifiritika ny raha dia ny olona mino teo ambany Jesosy petaka ny raha dia izay nandray an'iny raha iny a ny perimetra pahagagana halleloja ny manodidina sika io kay fahagagana ny herin'ny raha ny manodidina sika misy fahagagana dia ohatran'izao ny zavatra tonga tao andohako mandehanangeo amizerina ny zanakao azy ataovy mifanao akaiky be ojongy ny tareny dia samy sakafo ny masonareo roa fa atosiky n'io ianao inona koa ty ataonao ty satria misy inona misy elanelana tokony ho azaina ny antitra ny olona samy olona amin'ny ara-panahy io elanelana io fandresena rehefa nakasoko teo izy dia tafiditra anatin'ny perimetrako tafiditra amin'ny toerana natao ahy dia niraisiny le fahagagana i Paoly na sapa fa ny olona misy ny rahany Jesosy ny akanjo nanaovany Paoly sy araka ny tsony nametsa tanana tamin'ny olona ny akanjo nanaovany dia mikasika amin'ny eo foana nataony inona ny akanjony nasorony ny palitaony dia nataony inona sy ny akanjony Paoly no inona fa noho ny amin'ny rahany Jesosy dia misy fahagagana miseho ianao io harena sy ananan'ny olona sy mino fa noho ny amin'ny rahany Jesosy misy fahagagana manaraka asika misy fahavelomana manaraka asika misy fahasoavana manaraka asika afeniny devoly fatratra dia inona no aseho ndao toiza asika ny toyny io ary raha misy milaza izany amin'ny governa ary raha misy milaza zany amin'ny governa zafady ary raha misy milaza izany amin'ny governora izahay dia hampanaiky azy ka hanao izay sy hampaninona anareo ozy le mividy an'le teny toyny dia nandray ny vola ireo miaramila ka nanao arak'izay teny nomena azy ary izany teny zany dia naheliny Jiosy mandraka androany inona le teny telo tao ambony mba ilazany izy ireo fa tsy velona zany Jesosy fa natao inona nangalariny mpianatra inona moa ny sekre nisy tiany devoly ho fantatry ny olona dia ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty satria raha sy mino ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty isika dia sy afaka ny ampiasa ny anarany sy afaka ny andray an'le raha sy afaka andray an'le hery raha lasana bavy reseo lahatra ny tenanao fa olona spesialy ianao io raiso ny rahany Jesosy fandresena ho asika zany fahasoavana ho asika zany raha vo ny rahany Jesosy no mikorina ao anatinao fahagagana fahasarana fifaliana fahombiazana alleluja alleluja mpandresy isika noho ny amin'ny rahany Jesosy amen ny olona rehetra mandray fanasan'ny tompo dia tokony ho isy zava-baovao foana amin'ny fiainana
inona ny antony mialoha ny hafatesan'i Jesosy dia nampianarina ny amin'ny firaisana latabatra. Teny tanan'i Jesosy ny mofo dia nyvakiana, dia nomeny ny mpianatra, dia nanomboka ny teny izy, raiso hoano vatako iny. Nefa izy amin'io izy ny mofo nomeny lazainy fa inona moa ny antony? Satria Jesosy hiakatra. Amen. Fa ny finoana ao anatsika ny tiany hotaizaina. Inona ny tiany hotaizaina? Dia rehefa mino ianao amin'ny fotoana fandraisana, fa Jesosy nanao tahaka izao ataosika izao, dia sitrana ianao. Ny kapoaka ny raisiny, izy mbola teo nefa ny kapoaka nataony iny, dia nilazainy hoe ahoana? Raha riva mako anatanteraka fandraisana eto sika, hanavao ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amen. Raha vao misotro ianao, azo antoka fifaliam-be hoentina mivoaka amin'ny varavaram-piangonana. Fandresena no entintsika mivoaka amin'ny varavaram-piangonana. Alleluia. Rehefa nitsangana Jesosy, nafenina ny fitsanganana, nafenin'ireo ny fitsanganana, novidiana vola mihitsy le miaramila. Teneno, aparitao, sy nitsangana iny, reto ny vola. Zay ny voasoratra. Mba hanafenana amintsika, velona mpanavitra sika. Sorana ny tompo lehibe, ny kristianina amin'izao vaninandro eny asika zao resy lahatra, fa velona mpanavitra azy. Alleluia. Ndray andro ihany koa dia misy zavatra ohatry zao. Nisy mpiara-miasa tamiko maditra le ranamana io. Mbola ny anatin'ny tena fiainana maizina avy mifilazana zany, sady misotro no mifoka, sy mba mifoka n'le sigara tsotra le fa tena zava-madomelona mihitsy. Dia izy piany ihany, manana rozo izy ihany, dia misy lakroany eo amin'ny rozony. Dia rehefa mahita izy dia ny zavatra mba ambeteniny dia paster, inona io asehony io? Lakroa. Dia inona ho any tianao ambara? Angay ianao rery mivavaka e. Fa ny ataony ihany. Tena lakroa tokoa iny. Tsy hitako izay navaly tamin'ny voalohany, inona ihany ary. Isako mifankahita paster. Dia inona moa ny tianao ambara amin'izy tio? Inona moa ny dikan'iny zavatra iny aloha? Lakroa ozy. Izy tsy manaiky fa lakroa iny. Ny orera ozy raha vao mahita n'ity dia mitsoaka. Tsy haiko aloha fa za mbola sy nahita orera. Fa amin'ny filma, misy olona mamorona filma dia atao ohatr'izao ny lakroa dia maninona ny orera? Za sy nahita. Ny orera ozy vao mahita n'ity dia mitsoaka. Dia za sy tena lava n'le resaka aminy ianao ka nahita. Fa ny fiainany ihany. Nanova azy ve io lakroa amin'ny tratrany io? Fa maninona kay ny lakroa iny tsy nanova azy? Zao ny fanazavana ny meko azy. Firy ny lakroa teo Calvary? Firy? Telo ny lakroa teo. Lakroa ny fansihan'i Jesosy, lakroa n'le teo ankavanany, lakroa ny sy izay rehetra manao lakroa dia nahazo nandray ny rany Jesosy. Misy mahazo ve zany? Ianao tonga eto androany io, ity no Paska fifaliana. Sy afaka ny faly itsika raha sy mino fa velona Jesosy. Sy afaka ny faly itsika raha sy resy lahatra fa ny fahavelomany Jesosy dia fahavelomantsika. Sy afaka ny faly itsika raha sy masapa tena matoa marina Jesosy, ary velona izy satatry ny fahavelomako. Ny amin'ny fotoana tahaka izao dia misy olona
mety fety izy vao tonga am-piangonana androany avosy mitenena amin'ny vavanao Jesosy io anisan'ny olona nandray ny amin'ny ranao aho ho asika kristianina ihany koa avosy Jesosy io sy ho raha verimaina ny nalasakao fa famonjena ho misy le izy ataovy mikorina tao anatiko ny ranao amin'izay miperimetra koa perimetra misy fahefana halleloia amin'izay manodidina anao misy fahefana io fahavalo io ange miaika raha tena Jesosy nao anatsika vao mijery anao izy dia mahita toerana sy azo idirana mihitsy ny perimetra anao sy tokony hidiran'ny fahavalo zany efa voalaza tao amin'ny testamenta taloha nijery an'i Joba dia voly nandinika ary efa nanandrana niditra tamin'ny fiainan'i Joba fa sy tafiditra dia izao ny teneniny resaka tamin'Andriamanitra misy fiarovana sy azo idirana misy ny fiainana raha nasorinao izy ho fefio dia maninona afaka miditra eo Joba sy mahita hoe misy fefy miara-mandeha aminy tsy hitany masonge zany fa izy ny nahita azy ny devoly satria izy fanahy dia mahita fa ny olona misy ny rahan'i Jesosy kay misy fefy manodidina tokony ho fifalimbe ho asika kristianina ny fahafantarana fa misy fefy izy amen io lalana izora asika mandeha isan'andro inge sy fantasika ny zava-misy eny fa raha eo le fefy manodidina misy fiarovana ihany ny ran'i Jesosy mandavy fiarovana ho asika ny ran'i Jesosy mandavy fiarovana ho an'ny olona mino ny ran'i Jesosy mandavy sy vaky ny fahavalo zany sy azo nidirana ny fiainantsika raha ny ran'i Jesosy no manodidina atsika amen natolotra Jesosy ny rany ho famonjena asika nafenina ny fanavotana nafenina ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty fa nahariarin'i Jesosy zany nambara misika zany mba ho fifaliana ho asika hoy ny tenin'Andriamanitra ny angasika teo voavony Kristy Paska ho asika teo amin'ny tapany fahavalo dia nambara ny tenin'Andriamanitra inona ny tapany fahavalo teo aoka isika hanao andro inona firavoravona tena mila mifaly ianao androandro amen mila miravo isika olana ve ny ainanao androandro saino ny famonjen'i Jesosy efa vita io zao manko ny zavatra nambarany ao amin'ny Jaona 7:70 andininy 30 Jaona 19:30 ary rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe ahoana inona mivita samanana ny ilainy famonjena ny mame azy rehetra Jesosy nanandrana ny vinaigitra ahoana ny siron'le vinaigitra miaraka amin'ny lasary io vao mety fa raha vosotrolao amin'izao dia maninona masaka amin'ny vavanao dorany izay tratrany fa ny forsena napetaka teo satria misy fangirifiriana tiana hositraniny misy ady tiana horavana misy olana tena ho afaka vao napetraka teo dia ny zavatra navoaka ny vavan'i Jesosy hoe marikivy fa inona ny nambarany misy idiran'le vinaigitra amin'le vita ve raha amin'ny mafiteny azy vosary makirana ny nohaninao vita ny navalinao azy tonga eo amin'ny vavanao vosary vita fa amin'ny ara-panahy miteny be le resaka satria sy ara-nofo io fa ara-panahy io
efa vitan'i Jesosy io adinao io. Efa vitany io olana misy amin'ny fiainanao io. Efa vitany ny amin'io aretiny io. Ny zavatra mbola ho avy aza efa vita. Amen. Azo antoka zany fa mpandresy ianao. Mpandresy isika. Amen. Manomboka amin'ny saina fandresena. Na mangotraka ny ady sainy foana amin'ny fandresena. Fa mpandresy isika. Amen. Isika sy mahazo resy zany. Raha mbola Jesosy no ao anaty, mpandresy isika. Divy faranako ty. Amin'ny fotoana manahoana ny kristianina ny tsy mandresy. Satria efa vita ny ady. Nisy mampandresy ny kristianina dia satria misy zavatra eo. Fizahanttoetra ve? Fizahanttoetra sy maharitra. Zahanttoetra tokoa ny olona. Fa sy natao aharitra amin'izany. Ampandalovina ihany ny. Fa raha maharitra ny adinao mila mandiny tena ianao. Hoana voalaza ny Isaia? Ny heloka no hevitra. Io rahan'i Jesosy io zany a, ny herin'ny raha dia possible hiala amin'ny olona. Raha maninona izy? Raha manoty izy. Raha vao fahotanany besaka eo, sy eo ny rahan'i Jesosy ka. Fanontaniana mipetraka hatramin'izay nandresanao an'i Jesosy, mbola sy nanota ve ianao? Mila maninona indray zany tsika? Tenin'Andriamanitra amin'ny teny tsy misy marina na dia iray ireo. Mila miverina mangataka indray Jesosy eo. Avereno. Anjaka ato anatiko ny herin'ny ranao. Amen. Fa ahita fahagagana ianao. Ahita vahaolana ianao. Ahita fahasoavana ianao. Ahita fitahiana ianao. Dao te tanana mafo an'ny tompo isika. Manomboka katony ny kahena ny Baiboly eny tanana hiditra ao anatin'ny fifantohana isika izao. Anakipo amin'ny mason'ny nofo. Hivavaka isika. Sainy ny fanavotana nataon'i Jesosy. Efa sy saronao eo amin'ny fiainanao itsony ve? Ny herin'ny rahan'i Jesosy ka ohatry ny resy ianao ankehitriny. Azo angatahana indray zany. Satria mbola sy ritra ny rana lasany. Sy mbola tapitra ny famonjena. Afaka ny hamonjy asy anao izy. Raha angatahanao, hameno anao, sy hanenika anao indray ny herin'ny fanavotana. Tianao Jesosy, nataony sinisinina ny ainy, ny aretany ny fangirifiriana, ny aretany ny kapoka, ny aretany ny lasa, ny aretany ny fandasana, ny teny mara rehetra, ny aretany noho ny amin'ny fitiavana azy ianao. Androany, raha vonona ianao, hangataka indray ny herin'ny fanavotana, dia homenanao maimaim-poana. Fa mialohan'ny azahoana azy dia mila mibebaka isika. Tenin'Andriamanitra no miteny fa raha mibebaka amin'ny fahotanareo tokoa ianareo, dia azo famela-keloka. Mba sy ho raha verimaina ny nalasaka Jesosy, fa tena hipaka ho famonjena isika tokoa, ndao hibebaka. Hifona isika, hangataka famela-keloka, aoriana ny fangatahana famela-keloka dia hangatao amin'izay. Jesosy io, ataovy mikorina ato anatiko ny ranao. Samy mivavaka ary ndao sika hivavaka. Mibeba, hangatao famindrapo avy amin'Andriamanitra. Raha eo misaotra anao izay, noho ny amin'ny fotoana androany, Paska fifaliana. Paska firavoravona. Mangataka famela-keloka avy aminao izahay. Mifona tompo malala. Satria nisy fahamendrehanay tokoa no efitra mampisaraka anay aminao, ka mahatonga anay sy mahasapa ny herin'ny fanavotana. Jesosy io. Isory ny efitra mampisaraka azy anao.
esory ny hevitra mampisaraka anay aminao. Mivavay ianao, samy mivavaka. Fifaliana ho asika ty androandroany ty mivavà. Orebo bibi bababa. Orebo sekerimo katiskrebo skriba bababa. Mamndrafo aminay Andriamanitra amin'ny karazam-pahotana ny ainanay. Mahatonga anay sy mahita ny tananao, mahatonga anay sy mahita ny fiasanao. Tompo, olona hafa ne izahay noho ny amin'ny rana lasakao. Jesosy malalo, diovy izahay, sasao, afao izahay. Alleluia. Bebaka aminao izahay. Mamindrafo tompo malala. Mamindrafo Jesosy. Mibeba ihany raha mbola misy karazam-pahotana, raha mbola misy karazana fahadisoana, eny fa na dia ny fahotana lazaina fa sina regny aza fomba fiteny, fiesika, ifinao zany, fa efitra mampisaraka asika amin'Andriamanitra. Jesosy diovy amin'ny ranao izahay. Diovy amin'ny ranao izahay. Diovy amin'ny ranao izahay. Ho anao zay le olana, ho anao zay le hoady, le ho aretina, tena mibeba. Fa andro ny famela-keloka izao amindra fo amintsika Andriamanitra. Ndao manomboka hangataka an'ilay herin'ny fanavotana isika. Manomboka hangataka ny herin'ny fanavotana isika. Jesosy io, ny nahafatesanao dia ho famonjenao anay. Ny fisangananao dia santatry ny fisangananay. Noho izany androany tompo malala, niza mangataka ny herin'ny fanavotana dia omenao azy zany. Olona afaka izahay noho ny amin'ny fisangananao tamin'ny maty. Sitrana ny aretiny, miva ny olana, mpandresy zay. Sotra Jesus. Sotra fanamasa. Sapanay ny herin'ny fanavotanao anay Andriamanitra. Misy akony amin'ny fiainanay tokoa kay ny nahafatesanao. Misy akony amin'ny fiainanay tokoa kay ny nisangananao. Resinay ny adinay. Resinay ny olana misy eo amin'ny fiainanay. Satria anao ny miasa ao anatinay. Sotra to. Dosi kangina. Petra mifonao ny tananao ilany diasan'ny rato ny ilany vavaka ao anao. Raha eo misotranao afanranao teto amin'ny toerana ity indray. Nampitondranao ny amin'ny teninao. Saronay ny fomba nanavotanao anay Jesosy. Fa nokapohana tokoa ianao. Nalasaka ny ranao. Fitiavana tapitroatra. Sambatra ny olona mialoko aminao. Satria sy fahafambaraka amin'ny fiainana. Sy ho fanesona ny fiainana. Sy ho fimeheza ny olona amin'ny fiainana. Fa ny fisanratana dia azy. Androany tompo, sy ireo ny olonao. Andro firavoravonao anay ny androany. Ary manomboka eto dia firavoravona foana amin'ny fiainanay. Satria fandresena no efa afafinao eto. Fotoam-bavaka no efa afafinao eto. Marary sitrana. Manana olana miva. Hampandresy anay anao. Sotra tompo. Alleluia. Amen. Andosika itetanana mafon'ny tompo. Alleluia. Ideran'Andriamanitra isika andia satria mahandro firavoravona azy dia hono ny amantarana fa fety ny andro.
misy fandihizana ao sasany ve ao anatin'ny fandihizana dia tena ao ka tena idera ianao mety karazan'olona ohatra anay ianao sy mahay mandihy ohatra atao fosiny zahay ainao e amen na fa ao anatin'ny fandihizana dia ampandresasika Andriamanitra fa melohany andraisasika mpanompon'Andriamanitra hitondrasika amin'izany a dia misy filazana anankiray a hosindriko eto a misy seminaire lehibe atao a eto amintsika manomboka amin'ny 30 mai ka miafara 30 ny volana zao a ajay 30 mai ka miafara amin'ny 2 juin zay moa zany le izy kay 30 mai miafara amin'ny 2 juin io seminaire io a dia zareo sika ato amin'ny CEAM no 30 avril dia mifara amin'ny 2 mai lavitra loatra zany le ana 30 avril miafara amin'ny 2 mai ny mpiandraikitra sy ny pastera ny tena saina sy maintsy tonga fa isika kosa za moa mino fa samy mpiandraikitra daholy sasany ve ianao zao miandraikitra ny ankohonanao dia ataovy amin'ny ara-panahy ihany koa zay andraikitra anao zay noho izany a raha manana fotoana ihany ianao dia mahasara sika ny tonga eto mandray manovo fahalalana manovo fampianarana mba hatonga sika sy ho azozongozon'ny zavatra hafa amin'ny vina izy teo 30 avril miafara amin'ny manomboka amin'ny 2 maraina azafady manomboka amin'ny 7 maraina 7 maraina ka miafara amin'ny 4 ora hariva any amin'ny FIvoriam groupe manamafy azy zany izy mivonina hideran'Andriamanitra ao anatin'ny fiderana misy fanafahana mahagaga ao anatin'ny fiderana asapanao a fifaliana mahagaga satria androsaka fifaliana eto Andriamanitra dia iny fifaliana iny no entisika mody a hoentina any amin'ny tokantrano a misy asika izany dao resika mpitiafatanana amin'ny mpanompon'Andriamanitra hitondrasika ao anatin'izany taovy mafy ihany ty atanana anao fa ho an'ilay mpamonjy ho an'ilay mpanavitra anao sa zany ve ndao tsika araka urakoraka mafy be ho an'i Jesosy halleluia ndao tsika araka hitsangana tompoko satria hideran'i Jesosy tsika dia tenenina eo akaikinao hoe raha tsy andihanao hoe dia misana mihitsy aloha satria avitra androany hoe dia hifaly azoko eo amin'ny fiainako Jesosy hoe a namonjy ana Jesosy hoe a hifaly androany halleluia vonina ve anao andao aloha tsika anao fietsika fahavononana kely ohatran'izao ny tananao ahofafa ho an'i Jesosy dia anomboka asandrato ohatran'izao dia manomboka andao hisaotisaoty kely tsika ndasoloha misy tsy metsika akoriny hoy ny teny mpanompon'Andriamanitra dia hoe raha tena faly ianao dia asehoy amin'ny fihetsika ao izy aloha izy marary ny tongony tsisy marary tongotra ndao ary hoe mbola hisaotisaoty ho an'i Jesosy sika eo a saotisaoty
Vianai Jesús. Vianai Jesús seca Javelanai. Vianai Jesús seca Javelanai. Vianai Jesús seca Javelanai. Vianai Jesús seca Javelanai. Santa Fitiavana. Santa Fitiavana. Santa Fitiavana. Santa Fitiavana. Santa Fiarubana. Santa Fiarubana. Santa Fiarubana. Santa Fiarubana.
Esika andao sikaraka no fanofatana ho marika fa tena iray fotsika androany noho ny amin'ilay fanavodana lehibe zay meny Jesosy atsika noho n'ilay famonjena lehibe zay meny Jesosy atsika dia iray saintsika androany iray fo anandatra ny tanantsika ho an'i Jesosy fotsiny eo sikaraka ity tanana azonay Jesosy azonay Jesosy kakabenanay azonay Jesosy kakabenanay azonay Jesosy kakabenanay azonay Jesosy azonay Jesosy azonay Jesosy kakabenanay azonay Jesosy kakabenanay azonay Jesosy kakabenanay azonay Jesosy santa famonjena santa fitiavana santa fitiavana santa fiarovana santa fiarovana santa fiarovana ataovy mafy any ty tananao fambezatsika vonin'Andriamanitra Tiava tanana mafy any ho an'i Jesosy hoe halleluja zarao amin'io akaikinao io le fifaliana dia teneno aminazy hoe arabaina hoe fa lasanao le fifaliana tanteraka amintsika rehetra ne zany amen faran'ny filazana dia izao raha pisy maraina alasinainy mahagaga spécial zay le herinandro mahagaga sikako sasy zany ve misy fahagagana zaraina eto raha pitso araky ny filazana efa noentin'ny mpanompon'Andriamanitra teto amintsika na dia le andeha isangasangana aza ozy izy homany maraina be fotsiny ny sakafo tsisy mifangatangataka sakafo amin'ny eto amin'ny avelasy fotsiny angany sakafo dia maninona aloha rehefa aveo vao mandeha noho izany ho antsika lesy dia afaka amin'ny alasineny matetika satria miasa raha piso andro sy fiasana spécial zany ny alasineny mahagaga eto raha pitso hoentsika misaotra an'Andriamanitra hoentsika mandray ny herin'ny fahasoavana avy amin'i Jesosy ko dia ny tsika rehetra ho tonga miditra mifiry moa le izy mirava mifiry tsy manelingelina ny fisangasanganany zany mino afa ho avy ianao ho avy eto tsika zay afaka tokony ho besaka zany no tonga eto raha pitso sorana ny tompo ny fotoana sika vita teto ny tompony hoe hitahy ianao hiara-dalana aminao isan'andro anamafiorina indray ny fiarovana eo aminao ka ny asan'ny devoly tsy atosika anao izany manomboka ho raisika mivalim-bavaka manomboka amin'ny herinandro ty ho tahina zay rehetra mangeta eto fitahina ho asoavina zay rehetra mangeta eto fahasoavana ho ampandresena izay manana ady rehetra sokatra mivaravaran'ny fahasoavana eo amin'ny fiainasika ndao hivavaka hisaotra an'Andriamanitra raha eo misaotra anao izahay tanteraka ny fotoana teto noho ny amin'ny fahasoavanao sara lavitra ny fotoana rariva satria ny fotoana iraisana latabatra aminao ko dia ombanay ianao raha hiala eto izahay dia ny tananao any mombanay sy miaro anay hita ny fotoana rariva ihany koa ianao noho ny amin'ny fahasoavanao saotra tompo asika rehetra iarana hoe amen dia samy tahiny Jesosy tompo